avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Isan'ny noresahana amin'izao dia amin'ny Premier Ministre any États-Unis zao ny momba ny orinasa Varamada. Miandry ny rehetra amin'izao fotoanany amin'ny hoe nisy fanapahan-kevitra noraisina vesa fionana sy fifampianoana fotsiny ihany. Voaroro eo anatina raramy isa telo toy ny fikasana nongam-panjakana. Miaraka amin'ny Colonel Patrick ireo tanora Génération Z izay mbola tazomy manaovana fanadihadiana amin'izao fotoana izao ho ministry ny fizarana. Ilaina ny fifampiainoana sy ny fifampidiniana ametrahana tanjona iombonana ahafahana mamaly ny etaetam-bahoaka ho ny birao politika ny antoko malagasy miara-miainga manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Tokony ampitomboana ny tedi-bola ampiasan'ny SPM na State Procurement of Madagascar ahafahana mandrindra ny vidiny entana eto amin'ny tsena anatiny ho ny solombavam-bahoaka. Anovelany lehilahy miisa enina ahitana jeneraly misotro ronono iray no nampangany ny fampanohavana tany amin'ny fitsarana avy federaly ao Abuja androany fa tafiditra ao anatina raharaha fikasana fanonganam-panjakana tany Nigeria ny taona 2022 ny any Tsipriandreo. Ankafaliana trano tomboka lasongo vavy no itsitiany indray ny tokantranao amin'ity ality tonga soa ato anaty fotoana ny fampalalam-bavao manasanao avy hatrany hanaraka ny any Tsiprian'izay. Matoa andahatsoratra avy hatrany no ndeha no kafatsika ny fiarahana. Nanamarika ny tantaram-pirenena raha ny tato anatiny folo taona farany fitrandrahana arena kibon-tany ao amin'ny faritra Atsimo andrefana. Isan'ny noresahana amin'izao dia amin'ny Premier Ministre any États-Unis zao ny momba ny orinasa Varamada. Ankoatra ny fiaraha-miasa amin'ny Amerikanina miandry ny rehetra amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe nisy fanapahan-kevitra no raisina vesa fionana sy fifampianoana fotsiny ihany mahakasika izay dia ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta any an-toeran'izay. Matoa andahatsoratra. Itoy ve ny fitrandrahana arena kibon-tany ao amin'ny faritra Atsimo andrefana atao anatin'izao fitondrana fanavaozana izao. Io no fanontaniana isan'ny lehibe ankoatra ny resaka keresin'ny tsapiky raha iresaka momba ny toliara. Ny zavatra fantatra aloha nisy ny fiaonana teo amin'ny Premier Ministre malagasy Mamtina Radjaonarson sy ny sekretera-panjakana lefitra Amerikanina ny resahana momba ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena rotonta, ny fahavononan'ny États-Unis ampivelatra ny fifandraisana ara-barotra sy eo amin'ny fampiasam-bola. Voakasika izany ny arena kibon-tany terrara-ny Varamada araky ny fampitam-baovao. Fanatsarana ny fiaraha-miasa amin'ny ho avy no lahadiniky ny rotonta, ny famoronana asa sy fotodrafitrasa pampandrosoana. Eo ny fanirian'ny Amerikanina ampiodina ny Varamada fa manao ahoana ny fahavononana, ny fahasahiana, ny finiavana, ny fitondrana fanavaozana. Anaiky ve ka anome ireo fahazon-dalana samihafa takina ahafahana mampiodina ny orinasa sy mitrandraka. Amin'izay fotoana ilaza fa hoe oharina tamin'ny fitondrana Rajoelina dia ireto ny teboka no hatsaraina tamin'io fitrandrana io ao anatin'izao fanavaozana izao. Atao an'izao ny rano, atao an'izatsy ny alaonko, atao an'izaroa ny faritra arovana. Isitraka an'izao ireo mponina voakasika mivantana sy ankolaky ny tetikasa, tsy misy kolikoly intsony, hoenona ny entaetam-bahoaka, hojerena ny fotodrafitrasa toy ny sekoly, hôpitaly, lalana sy ny sisa. Izao miliara no atokan'ny orinasa Varamada ho fampandrosoana ny firenena, etsetra, etsetra. Fanontaniana andrasam-balany daholo zany, ary valiny ofisialy sy mazava amin'ny anaran'ny mangarahara. Misy mantsy le fomba fiteny hoe manan-karena i Madagasikara fa tsy hareny ireo raha tsy trandrahana. Fa ny fitrandrahana azy atao manara-dalàna, mifanaraka amin'ny fikajiana ny tontolo iainana, manaja ny zon'olombelona sy ny sisa, ka ho trandrahana ary sady tsy ho trandrahana.
eo zay ary inonona fa ovoavaly amin'ity herinandro ity izay fanontaniana izay satria antenainy rehetra fa isy ny tatitra ho ataon'ny prime ministre aoriany izao diany any Etazonia izao. Eo am-piandrasana izany na tsy nisy aza ny serasera be nanakoako ny amin'ny hoe bazy toliara ny ova na lasa varamada na hoe samihafa mihitsy ireo na hoe iray ihany ireo ny taty amin'ny ankolafy manohitro io fitrandrana io tsy nangina ary ny teny foana tamin'ny androny Rajoelina tao anatin'izao fitondrana izao fa tsy manaiky tsy ekena tsy ary tsy raha ny fitrandrana ao amin'ny faritra atsimo andrefana. Dia eo isika izao misy roa aloha izany eto amin'ny firenena, ao ny manohitra noho ny antony maro, ao ny manaiky noho ny antony maro samihafa ihany koa. Dia aiza ho aiza raha fanjakana eo anatrehan'izany, iza no maronisa, ny momba sa ny mpanohatra, iza no manana hevitra mitombina, iza no manana ny marina, iza no manana ny rariny ary manahoana ny lalàna. Ny ara-manaiky aloha efa tany amin'ny taona 17 sy 20 tany farafahakeliny no efa nisy nanohitra ity tetikasa ity ary isan'ny ianao manjery nanaraka akaiky izany ny Kolo TV FM. Tamin'izany no efa nisy fampiasan-kery, fampiasana mpitandro filaminana nandravana ireo izay manohitra ny tetikasa tamin'ny fitondrana Rajonary Mampianina izany fa iny arana itiny ihany koa tamin'ny fitondrana Rajoelina ireny ankafina tany anala ireny fifanenjehana tany anaty torapasika ankisambosambotra sy fampiasana vatan-dehilahy ireny niaza ireo mpanohitra ity tetikasa ity. Taloha zany izay nanomeny fahazahon-dalana ny fitondrana tamin'ireny fa asa amin'izao fitondrany ny kolonely Mikael Randrianirina izao ny momba ity fitrandrana ity. Ny fantatra aloha nisy solombavim-bahoaka nanohitra io fitrandrana io tamin'ny fitondrana Rajonary Mampianina fa lasa nanaiky indray rehefa fitondrana Rajoelina. Dia nisy koa nanohatra ny hitrandrana io tamin'ny fitondrana Rajoelina fa asa anao ahoana ireny olon'ireny amin'izao fitondrana fanavaozana izao. Fanontaniana daholo zany ary ho fantatra tsy ho ela ny valiny fa aleo aloha ny malagasy ho tony sy hiandry izay vaovao ofisialy avy amin'ny fanjakana fa tsy hikoropaka eo am-piandrasana izany na anaiko veriverezana amina faneho-kevitra samihafa. Fanontaniana andrasam-baliny avokoa reny kanto ny andrasana ny tatitra ny vaovao ofisialy mikasika izay fa voaroro eo anatina raramy isa telo toy ny fikasana nonga-panjakana miaraka amin'ny kolonel Patrick ireo tanora anatin'ny Génération Z izay mbola tazomy manaovana fanadihadiana amin'izao fotoana izao. Raha ny fanazavana netiny ministry ny fitsarana androany tsy marina ihany koa ny filazana fa voaheloka 20 taona ihany koa kolonel Patrick raha ny fanohikevitra netiny tamin'ity androan'ity. Tojondrina Tahiry. Tsy mbola niakatra fitsarana i kolonel Patrick hoy ny ministry ny fitsarana ary disy ny filazana fa voaheloka 20 taona izy. Voapanga amin'ny fanonganam-panjakana sy fikasana mon'olona izy ary voalaza fa nisy fifandraisana tamin'ny Sylvain Rabetsarona sy ny DG FSM niara-ny konkonina izany. Efa nivoaka ny didy fampisamborana ka nahafana nampiditra azy eny amin'ny fonjany Tsiafa raha ny fanazavana eo ampanaovana fanadihadiana ny raharaha ary aorian'izay vao atolotra ny fampanohavana. Teny amin'ny anao manjery sy ny réseaux sociaux izy dia nilasa mazava fa nonga-panjakana lasa mazava izy fa manana basy ary afaka mamono sy napitahotra totsika manao menace amin'ny arma izay ananany izay lazainy fa mbola ny ampelatanany. Izy dia nilaza fa miafina sy mitsoka eraky ny Madagasikara dia nisy zany tamin'ireo déferment anankitelo miantaona ireo dia misy ifandraisany aminazy daholo na le atteinte à la sûreté de l'État izay déferment voalohany misy any Sylvain Rabetsarona misy ifandraisany aminazy koa ny déferment faharoa izay misy any DG any FSM Général Alfred sy ny namany izay voatazona ary hita fa nisy fikambanana ataontsika hoe association ny konkonina izay fanonganam-panjakana izay notarihiny tao anatin'ny fivoriana izay voalaza tao anatin'izany fanadihadiana zany dia misy mandat d'arrêt sy avis de recherche zany contre anazy amin'ireny déferment ireny. Io mandat d'arrêt io no nafana mametraka anazy avy hatrany any Tsiafa satria ny mandat d'arrêt rehefa exécutena dia alefa any amponja ilay olona. Zao zany izy dia atao enquête eny anivon'ny fitsarana izay tazomana anazy ama individu dangereux sady mety hitsoka anazy dia rehefa vita ny enquête préliminaire izay atao anazy dia ho déféré eny parquet izy dia mandeha eo androanany mpitsaram-panao famitorana dia anaoriana izay vao mandeha ny fitsarana izay mety avoasazy anazy 10 taona ka mandra-pahafatiny hatraminaizy.
mety ho voasazy 10 taona an-tranomaizina hatramin'ny sazy mandra-pahafatiny no miandry ny kolonely Patrik araka izay vesatra sy pirofo ho hiatrany ny fanehoan-kevitra. Misy mercenaire teratany frantsay iray ihany koa voaroiroy ao anatin'ny dossier araka ny fanazavana. Izy io izay voalaza fa nampiditra volan-tsokosoky teto Madagasikara ka mbola anaovana fanadihadiana. Voaroiroy amin'ireo raharaha telo mandeha ary anaovana fanadihadiana eny amin'ny fitsarana amin'izao ireo tanora voasambotra. Voapirofo sy voamarina ny fifandraisan'ireo tanora ZNZ voasambotra tamin'ny kolonely Patrik Rakoto mamonjy. Hita tao amin'ny fifampiresahana izy ireo tao amin'ny Telegram sy ny WhatsApp ary tamin'ireo antota taratasy maro. Ny fanomanan'izy ireo ny fihetsiketsehana sy ny fikasana hanonga mpanjakana. Tiako aloha ny manamarina fa mbola tsy eny anivon'ny fitsarana ny dossier. Izany hoe ny polisy ny gendarme manao enquête ao amin'io fanaizana ary dia tiana ihany ny manazava ny saim-bahoaka fa ny ireo tanora izay voatazona ireo dia voaroroy amin'ireo affaire anankitelo izay niresahako teo satria tratra tany anatin'ny fanadihadiana ny fifandraisan'ireo tanora ireo amin'ny colonel Patrik sy ny olona sasany izay voatazona amin'io anisan'izany le Andriamatoa atao hoe Gibare izay anisan'ny voasambotra. Hita ny conversation WhatsApp, hita ny conversation Telegram izay nataony zareo ary misy ny document izay nanomanany zareo ny fihetsiketsehana sy fanonganam-panjakana izay nieritreretiny atao ary anaovana fanadihadiana mikasika an'izay fifandraisany zareo izay no nitazomana an'ireo mpikambana anatin'ny GNZ ireo. Mamela malalaka ny fahafahana maneho hevitra amin'ny fomba ara-dalàna ho an'ny tanora ny fitondrana fa tsy azo ekena ny fidirana anaty fikambanan-jiolahy mikasa amono na anongana mpitondra hoy ny fanazavana. Tamin'ny fotoana nisamborana ireo tanora nisy nianjera tamin'ny moto ka naratra fa tsy nisy fikasihan-tanana na fampiasa-kery hoy ny nambaran'ny minisitra. Ilaina ny fifampiainona sy ny fifamidiniana ametrahana tanjona iombonana ahafahana mamaly ny etaetam-bahoaka ho ny birao politika ny antoko malagasy sy miara-miainga androany. Tsy tokony hijanona ho resaka mbola tabatra fotsiny ihany. Fifampiainona fatakiana ihany koa ny amidian'izany ho asa mivaingana entina mamany zava-misy diavin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Rina fitiavana no mitatitra ny antsiprian'izay. Tsy maintsy miorina amin'ny fifampiainona, ny fifampidiniana, ny fiarah-misalaha ary ny fametrahana tanjona iombonana, ny lalan-tsaina tokony hitondrana ny fanavaozana marina, hoy ny filohany antoko malagasy miara-miainga Hajo Andrianenarivelo, raha naneho ny heviny tao amin'ny page Facebook manoloana ny zava-misy ankehitriny. Tsy fotoana ny fisaratsarahana izao, fa fotoana ny firaisan-kina sy ny fiarah-mientana, adidy iombonana ny tsy andiso fanantenana ny olom-pirenena izay miandro fanovana tena izy, indrindra fa ireo tanora tompony ampitso. Nanamafy ny biron'ny antoko MMM fa mila omendanja ny fifampiainona amin'ny famahana olana raha tiana ny amalina ny hitahitan'ny vahoaka nandritra ny tolona teny an-kanja sy manoloana ny fitakiny ny tanora. Latsaina izay an'ny malagasy miara-miainga dia izay fifampiainona sy fifampiresahana izay amin'ny samy malagasy izay dia zava-dehibe tokoa satria hitantsika neny fahadisoana izay nataony teo aloha fa io tsy fifampiainona io ihany io no niteraka ny disadisa teto amin'ny firenena ka raha amin'izao fotoana ny fanavaozana izao dia izay dia mbola manamafy ny avao amin'ny antoko malagasy miara-miainga fa ilaina ny fifampiainona ary tsy adala ihany koa ny taolo nanana an'ireny fahendrena hoe dinidinika ambany tafitrano tafasiry amorom-patana izay zany dia midika fa ilaina ny fifampiainona sy fifampiresahana amin'ny samy malagasy raha ohatra ka andravona dizadita indrindra amin'izao fotoana fanavaozana izao. Niona avy hatrany tamin'ireo tanora nidina andalambe tamin'ny 10 aprily lasa teo ny Prime Ministre ny haino ny hitahitan'izy ireo. Mbola nanohy ny etsika ny sasany tamin'ireo tanora ny apitson'io sy tamin'ny sabotsy teo. Tsy nahafa-po ve ny dinika sa tsy nampiarina izay ny fanarahana. Tsy janona ambony latabatra ihany ny fifampiainona fa mila tanterahana izay vaholana ny raisana raha tiana ny isian'ny fanovana. Ao anatin'izay tokony misy ny fifametrahana amin'le antom-pisian'le tolona sy ny tanjona tiana hatongavana ananganana an'ilay Madagasikara tiana ho apetraka ao anatin'izany hoe ny hevitra rehetra zany aminay malagasy miara-miainga dia zava-dehibe ao anatiny ny hevitra olon-tokana fantatritsika fa tsy nahavaolana teto amin'ny firenena
karaha ohatra ka hoe miroso amin'izay fifampiresahana zay dia davina ny ao anatin'izay mazava ho azy fa maromaritra iraisany satria tsy misy no afa-po zato isan-jato fa rehefa tonga ao anatin'izay le maromaritra iraisana izay ny malagasy dia zay no teboka anankiray ahafahana mandroso manorona Madagasikara ao anatin'ny fanovana le maromaritra iraisana aloha ny tokony hivoaka ao anatin'ny fifampiresahana. Ny zava-dehibe dia zay tena mbola averiko ombeny ny zavatra ny fanekena dia taterahana satria matoa ny fanekena dia samy resy lahatra ny tsirairay ao anatiny fa zay no ahasoa ny firenena. Raha ny fampitam-baovao azo ny antso ireo fikambanana ZNZ mijoro ara-dalàna ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta hiaraka ivory eny amin'ny lapany Mahazorivo izy ho avy izao ho fanohizana ny dingana efa natao no antony raha ny fanazavana. Fa raha anaovantsika jeritodika foza enim-bolana ny tantana ny fitondrana fanavaozana ny firenena izay misy ireo ezaka hita amin'ny sehatra sasany fa mbola betsaka ireo mila tsaraina raha ny faneho-kevitry ny olom-pirenena nanaovan'ny mpanao gazety fanadihadiana androany mola ovaina ihany koa ndrafitra raha ny faneho-kevitra hamaly ny filaniny malagasy isan'ny tokantrano. Entsora Soary Malala no nanao ny fanadihadiana. Efa hita ny fanavaozana ao anatin'izao fitondrana izao fa mbola maro ireo zavatra mila tsaraina sy mila ezaka. Anisan'izany ny fampananana asa ny tanora izay tsy mbola misy paikady mazavatra amin'izao. Ny fampidirana ny zaza malagasy an-tsekoly eo amin'ny lafiny fitsarana sy ny fananan-tany raha ny faneho-kevitry ny olom-pirenena. Tokony tsy avilivily ny etaetam-bahoaka ary mila mifantoka amin'ny toky efa nomena ny mpitondra. Olana lehibe eto amintsika ihany koa izy ireo ny tsy fahaizana manao politika. Tokony mbo jerena manokana mihitsy le tanora ary tsy le tanora tanora rehetra dia ho ananona fa le mbo jerena le olona ntolona. Le zavatra zany le etaetan'ny vahoaka zany tokony tsy avilivily. Tiako tenenina reto le olona le miteniteny hoe ovay avao zao zany ndray aloha tsy dakorany. Misy ny fanavoizana fa tokony atao miditra lalindalina kokoa zany fa mbola tsy tena miditra lalina le izy. Hitanao le mpanao politika eto amintsika samy manana ny lohany zay foana tsy mampandrosa antsika eto. Fijerenan'le vahoaka majinika aty ambany tanàna mila zany mba moronana asa zany ho an'ny tanora sy ny vehivavy. Ny ankizy moa zany be dehibe ny tsy tafiditra an-tsekoly dia mila mba hoe ezahana zany mba hoe amin'ny fidiran'ny mpianatra manaraka izao mba hoe maromaro ny ankizy hiditra an-tsekoly. Zay aloha zany ny hitako mbola problème. Ny tena angatahana mihitsy aloha zany dia leo amin'ny lafin'ny fitsarana dia eo amin'ny lafin'ny fananantany. Efa mezaka le fitondrana fa mbola mila ezaka mafy mihitsy satria mbola betsaka le ady tany dia mbola betsaka ny eo amin'ny fitsarana zany tsy hoe tsy manao fitsarana fa tena manao fa mbola misy any ambadimbadika any zany. Mila fanovana rafitra mihitsy satria tsy olombelona le izy fa tena le rafitra tsy mety. Zay ny hitako hoe tokony mila ovaina tanteraka, ovaina mihitsy ny rafitra satria raha zantsika voazana-keto foana dia efa nometsina. Dia aloha hoe tsy haiko amin'ny fomba ahoana nanaovandry zareo azy hoe concertation nationale fa mila ovaina aloha le rafitra zay vao manao fidy atao daholo ny fifidianana sy ny rehetrarehetra. Na izany maro fiovana hita nandritra izay fotoana nahateo ny filohan'ny fanavaozana izay hoy ireo olom-pirenena. Ny fahalalahana maneho hevitra eo koa ny fidiana ny vidim-bary izay mipaka mivantana anatin'ny vilaniny tsirairay tsy toy ny tamin'ny fitondrana teo aloha. Sarotra kosa aloha mandainga efa somary misy ihany le fanavaozana fa tsy ampy misy zavatra ezaka zany tokony ataon'ny tsirairay amin'ny ambaratonga na ministeran'ny population. Misy le fanavaozana tena misy fa nefany tsy mahavita rery izy dia zay mihitsy le olana. Io koa moa zany miankina amin'le politique étrangère rehetrarehetra amin'izao ady maneran-tany zao dia hoe satsy ara mila tohanana izy, mila mirahina zany tsika malagasy. Aloha mahita hoe tena nisy fivoarana kosa aloha hoe sarotra ny andaingy satria mbola fotoana vitsivitsy ihany nitondra ny teo fa hitanao hoe mba tsotra ny taloha hoe niova kosa aloha nisy fiovana. Fahitako an'ilay izy aloha ny malagasy mihitsy notrany hoe dia tia mitsikera be loatra. Anisan'ny faneho-kevitry ny maro ihany koa tatoato ny hoe mitady verina amin'ny fanaony fitondrana teo aloha ny mpitondra amin'izao na eo amin'ny fiteny na eo amin'ny fihetsika izay mampisalasala ny vahoaka ao anatin'izao fitondrana izao ihany koa. Tsy mijanona amin'ny teny fotsiny fa mila asa mivaingana ny fandraisana andraikitra entitra ny siny ny tena fanavaozana.
izay ny fanohikevitry olom-pirenena mikasika ny fanavaozana eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao mbola mizarazara ihany makasika an'izay fanavaozan'izay fa raha ny sihatry ny ataontsika hoe vary ndresaka filana rabary ny tsenany vary eto anatiny mitovy ny fanohikevitry ny olom-pirenena tokony ampitomboana ny tedi-bola ampiasana ny SPM na State Procurement of Madagascar ahafahana mandrindra ny vidiny entana eto amin'ny tsena anatiny raha ny fanohikevitra netiny solom-bavam-bahoaka androany ny zava-misy ankehitriny izay ny ampahany vary akotra ihany no ananany SPM fahefana amin'ny vidy azo noho ny tsy fampiny no enti-manana kampana tantsaha ihany no afa-pasahiranana amin'izao fotoan'izao anatin'izay resaka fidina ny vidim-bary indrindra ny vary akotry manerana ireo faritra mpamokatra izay amin'izao fotoan'izao onasaina no mitaritra ny Antsipriana. Raha nanafatra vary namelona ireo tantsaha tany Inde, Pakistan sy ny sisa ary nabevony toe-karen'ireo firenena vahiny nividianana vary hatramin'izay ny SPM na ny State Procurement of Madagascar ankehitriny miditra amin'ny fividianana ireo vokatra eto an-toerana indrindra ny vary ity farany. Endrika fiovana izay misy lafiny tsara fa maro ihany koa ny teboka mampiayao ireo solom-bavam-bahoaka avy amin'ireo sopotra rabary eto Madagasikara. Hatrito, tsy mitovy ny vidiny andraisan'ny SPM ny kilôny vary akotra eny anivony ireo tantsaha, 500 ariary izany ho an'ny tao itasy, 700 ariary kosa ny tany aloatra. Eo ny vidiny maro samihafa, fa olana ihany koa ny fetra fahafahan'ny SPM amin'ny vidiny vokatra ireo tantsaha. Ohatra amin'izany ny tao aloatra izay nambara fa 200 taona no vidin'ny SPM, na fantatry ny rehetra aza fa mihoatra lavitra noho izay ny vokatra ao amin'ity faritra ity. Manoloana io, manaitra ny Ministera ny vatra sy ny fanjifana ny solom-bavam-bahoaka ny Faratsio, izay isan'ny mpamokatra vary ihany koa amin'ny faritra Vakinankaratra. Io aloha zany mividy amina 700 izy satria raha jerevana fotsiny amin'izao fotoan'izao raha any amin'ny district Faratsio dia any amin'ny 400 ariary ana akotra amin'izao fotoan'izao any anivony reny commune mpamokatra reny zany teny alatsaka ambany be zany vidin'ny vary akotra. Mahavidy ny vary rehetrarehetra manerana Madagasikara, manerana ny commune ve ny SPM satria io le fanontaniana hoe manambola amin'izany ve reo ataontsika hoe mpisihatra zany fantatry ny ministera mivarotra ane zany fantatry ny SPM ane zany hoe izaby reo mpisihatra mpanafatra vary avy any ivelany dia reo olondreo zany aloha zay tena fantatritsika fa mpanaraha vahiny reo tokony terena zany ao anatin'le izy ividy aloha le vary ampiodina l'ekonomia satria raha tsy vovahange le tolotra sy ny tinady eto hoe ao anatin'ny fotoana miakaboko atrao be deabe zany ny tolotra amin'izao fotoan'izao fa ny tinady lasa vitsy amin'ny tondasika manafatra 800 000 tonnes ka raha mahazo 50 ariary amin'izay na 100 ariary par kilo izy dia efa hita no vola satria tonga ny sambo afaka 3 volana dia efa mandray an'izay vola zay izy fa mividy akotra dia marina be deabe ndrisika satria eo hoe maina ve le vary mando ahoana ny tehirizana ny vary ahoana ny totonan'io ahoana ny afahana manaparitaka an'io any amin'ny toerana mety ho sarodalana zany rehetrarehetra zany dia malaina reo mpandraraha vahiny raha volantsika malagasy ny fanjakana malagasy fotsiny tsy havidy ny vary manerana ny commune sy ny district eto Madagasikara satria mila vola amina million d'euros zany fa tsy vola tapitrisany hoe hividy vary ianao dia ofieranao raha ho any amin'ny district ny Faratsio ianao ohatra dia hoe 50 tonnes na 100 tonnes par semaine tsy havidy ny vary amina commune anankiray fotsiny zany. Tsy ny ampany tantsapam-boly vary ihany no maty antoka raha tsy misy mividy ny vokatra na ambany ihany koa ny vidy no oharina amin'ny masokarena fa ny tantsaha rehetra manerana nosy. Dikan'izay, tokony ampitomboana ifanaraka amin'ny vokatra tokony hovidiana ny tedi-bola ny SPM ialana amin'ny tombo sy alina. Foto-tsakafo eto no resaka, ka tokony atao laharam-pahamehana ny fitondrana vahaolana aingana sy maharitra ialana amin'ny mety olana amin'ny ho avy. Na tsisy mividy ny vary na ohatra ny any amin'ny district ny Faratsio na manerana Madagasikara dia tena sahirana ny tantsaha amin'izao fotoan'izao satria io ny anisany anankiray tena fidiram-bola ny tena mitraika amin'ny vantana hoentiny anafahany manao ny fampandrosoana eo amin'ny fiainany dia mivarotra an'ireo vokatra io. Jerentsika loatra fotsiny io zany zao nidina tany ny ministra sy ny SPM nividy marina 200 tonnes raha tsy diso nividiana tao anatin'izay zay nge tsy zay rery ny vary eo aloatra dia nefa tapitra ny vola ferana le fividianana vary dia ahoana zany atrehana an'izany dia avy eo hivarotra misy hovidiana 700 dia misy hovidiana 200 sy 100 sy ny arivo ve zany dia zay rehetra zay nefa maika mamono an'le tantsaha zay satria lasa miteraka hoe tena tsy stable zany le vidim-bary amin'izay fotoan'izay mba ahafahan'ilay ekonomia any anivon'ny vahoaka tantsapamokatra mba tsy ho latsaka ambany be mba tsy ho anana an'izay ataontsika hoe tena fatiantoka agoavan'izay ao anatin'ny hoe famporisihana ny tantsaha amboly any amokatra ny eny fividianana an'io hoe fa ho kivy any eny tantsaha dia ho hitatsika nge zany tsika mieritreritra aleo tena ara-tsakafo
nefa le vokatra ny tatsaha zay voleny tsisy vidy mamono antoko anazy ka zay no teny hoe mila olona politika manana politika mazava tsara zany ministera ao anatin'izay ary isorana be dehibe andramatoa ministra mitena mijery akaiky fa tena eo amin'ny resaka vola hoentina ho any amin'izany io no mila hoe mila fahasahina be dehibe avy aminy hoe tena mahasa manery andreo mpandraravahin'ireo. Isan'ny fiovana netiny teo anivon'ny SPM ny hoe tsy nivariany fa izay vokatra stratejika mitotonga anakana faty-antoka ny tantsaha tokony hidiran'ny SPM antsehatra ny fividianana azy ho fandridranany tsena. Androany nivary io no olana sisiny iaitsy havanana marony amin'izay fa efa mividy ny ity orinasa mpanjakana ity izay anao ahoana ny fahafana mividy ny lavanila ny litrisiny sisa izay tsy maro toerana ihany koa ny vidiny eto an-toerana. Iverenantsika vetivety ny sehatra ny fitrandrahana arenaky Bontany voaresaka tao anatin'ny matoa andatsoratra teo anome antotakevitra fendro ho an'ny fitondram-panjakana mikasika ireo arenaky Bontany misy eto amintsika ireo fiaramanidina misa telo avy amin'ny Bravura ilay orinasa afrikanina isan'ny lehibe ao anatin'izay sehatra ny fitrandrahana arenaky Bontany izay araka ny fanio-kevitra nentin'ny ministry ny arenaky Bontany sy ny loharanon-karena stratejika androany fananandroany totakevitra mazava ireo izay isan'ny dingana tsy maintsy lalovana ampiroboroboana ny sehatra ny fitrandrahana arenaky Bontany ary isarian'ireo mpampiasa vola indrindra ny vahiny ihany koa ao anatin'izay andoarantsika ny fanadidina. Tsy mbola manana antotakevitra mazava sy feno mikasika ny otrika arenaky Bontany ananan'ny Madagasikara marina ny fitondram-panjakana hatramin'izay. Isan'ny dingana fototra tsy maintsy irosona nefa zany raha tiana ny ametraka ny sehatra ny fitrandrahana ho fanohitra amin'ny fampandrosoana araka ny fanambo ny fitondrana fanavaozana. Hoy ny ministry ny arenaky Bontany sy ny loharanon-karena stratejika tafiditra anatin'izay ny fiara-miasa amin'ilay orinasa afrikanina isan'ny lehibe indrindra anatin'ny sehatra ny fitrandrahana izay nanolotra fiaramanidina miisa telo ho an'ny fitondrana malagasy. Fiaramanidina izay afaka hanatanteraka sidina hamantarana ny toerana misy ny arenaky Bontany azo trandrahina. Ity dingana ity izay toy ny fanapa-kevitra noraisin'ny fanjakana tamin'ny fanokafana indray ny fangatana ny fahazahoan-dalana hitrandraka ny arena Bontany. Hoy ny ministra tompony andraikitra. Zavatra nisy teto mampalahelo tany aloha tany hatramin'izay dia le hoe permis administratif manome permis d'exploitation tsika fa tsy fantatra akory ny zavatra hotrandrahan'le olona ao. Zay no mahatonga ny fanjakana amin'izao mampiditra le fomba fiasa vaovao principe hoe mialohan'ny anomezana ny permis d'exploitation dia tsy maintsy fantarina aloha ny zavatra misy ao ambanin'ny tany. Hitatsika maly no maly nisy an'ireny fiaramanidina nosidin'ny filoham-panjakana tany Antoliara. Zay moa no malaza ny mitambatrosa serasera le hoe société Bravura ao anatin'izay. Io politika mpanjakana izy io mba tsy anaovana ny hoe varitromby anaty ambiaty. Tsy fantatra akory le omby na omby kozatra na ohatran'izay dia hoe omena amin'ny permis. Zay koa zany mahakasika le hoe firy ny réserve. Any hoe mila fantarina zany ny réserve. Raha nome permis minier tsika satria nanapa-kevitra zao fanjakana zao tamin'ny volana février lasa teo. Taorina ny fampiantona ny fanomezana permis nandritra ny efa mampolo taona ny maro. Nanomboka tamin'ny 2010 tsika tsy nanome permis minier. Namafisan'ny ministra tompony andraikitra androany fa mijanona teo amin'ny fanangonana antotakevitra ihany ny fiara-miasa amin'ny Bravura an'ny fanjakana malagasy mahadidio ny antotakevitra ary efa misy ny fepetra noraisina mifanandrify amin'izay. Any hoe fanjakana zany ny tompon'ilay patrimoine national n'ilay io données rehetrarehetra zay ho alain'ireo avion reo. Hitatsika moa tsy maintsy ampalalaina anareo miandalana eny ihany mahakasika an'izay hoe aiza saiza daholo ny toerana anaovany ny asa fitsirihana sy ny hoe ahoana nireny traitement nireny données reny. Fa tsy maintsy misy moa zany ny ataontsika hoe personnel embarqué ao anatiny zay manao an'izay zavatra zay zay géologue avy ety amintsika fitondram-panjakana sy ny administration minière. Fa hatramin'ny androany aloha dia mbola ataontsika hoe prépositionné ao Antoliara ireo fitaovan'ireo fa rehefa vita ny pitsopitsony rehetrarehetra araka administratif sy mikasika an'izay satria tsy maintsy arindra ny fisidinany reny fiaramanidina reny sy ny toerana mandalovan'ny fiaramanidina hafa commercialy sy ny karazany anatin'izay.
Tsahivana noraisin'ny fitondrana tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny seranam-piaramanidiny Toliara Omaly ireo fiaramanidina miisa 3 avy amin'ny Bravura ary nandray azy tamin'ny fomba ofisialy ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika. Fiara-miasan'ny Rotota izay vita soni ny volana Desambra 2022. La fomba vao hafa efa manomboka amin'izay ireo olona hovidiana ho sefokotany ireo préfet sy lehibe ny distrika amin'izao fotoana izao. Raha ny fanohan-kevitra nentin'ny minisitra tompon'andraikitra Androany Kairos Tsoela ny fanendrena manerana ny Madagasikara miankina amin'ny hafanganam-pandehan'ny fitsarana ankilan'ny fanendrena PDS na ny délégationna manokana eny anivon'ireo commune sasany ankehitriny. Tojondraina Tahiry. Miandry ny fanapahan-kevitra avy amin'ny fikanan-doham-pirenena isika vao anapaka hoe hovidiana sa hotendrena ny sefokotany hoy ny ministry ny ady tany Androany. Mandrapatonga izany hotendrena aloha ny sefokotany ka ny lehibe ny distrika sy ny préfet no nomena fahefana hanao izany. Mbola misy dingana sy fanovana lalàna maro vao tonga any amin'ny fifidianana sefokotany isika raha toka ho tanteraka izany satria ny fokotany dia tsy vondrom-bahoaka paritra voafidy. Fanendrena délégationna manokana ny araky ny efa nilazaiko iny hoe rehefa mamoaka ny any amin'ny ratsa-pitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana hoe vacant lay postana ben'ny tanàna dia miroso amin'ny fanendrena délégationna manokana ny ministeran'ny ady tany zany fitondram-panjakana. Zay zany mikasika an'ilay izy dia io koa moa mety misy hoe ny tsy maintsy fijerena satria ny anatin'ny voalazan'ny didy aman-dalàna makasika azy io dia hoe mety misy tsy maintsy misy ataontsika hoe agent de l'État ny lefitra dia tsy maintsy jerena daholo zany ny fepetra rehetrarehetra hoe mahafeno an'ilay mba afaka mitantana an'ilay tanàna ve le olona tendrena zany. Zay zany eo anatiny. Miankina amin'ny hafanganam-pandesin'ny fomba fiasan'ny fitsarana ny fanendrena ireo délégationna manokana hitantana ireo commune sasany izay tsy mbola manana ben'ny tanàna hatramin'izao fotoana izao. Namerina nanamafy ny fanazavana efa nataony teo aloha ny ministry ny ady tany manoloana ny resabe mahakasika ny fomba fanendrena sy ireo commune lahara-pahamehana amin'ny fanendrena PDS. Nilaza izy fa tsy afaka manendry raha tsy mahazo ny didy avoakan'ny fitsarana manam-pirofo fa banga tokoa ny toerana iray io didy io no andrasan'ny ministera. Sy ny rehetrarehetra any amin'ny fanadom-pirenena zany tsika vao hidinika hoe any zany ny andinihana sy anapahana hoe inona avy moa le rafitra hitantanana ny firenena zany aty amin'ny fanjakana foibe amin'ireo vondrom-bahoaka sy njara-pahefana amin'ireo ataontsika hoe rafitra circonscription administrative raisina zany satria raha hatramin'izao aloha zany dia ny fokotany dia subdivision administrative de base zany ny fokotany fa tsy collectivité. Zany hoe ny collectivité manko ny raha ny tena izy dia tokony olom-boafidy fa ny fokotany tsy ao anatin'izay. Ka mandra-pahatonga an'izay fanapahan-kevitry ny fikaonan-doha-pirenena izay hamaritra ny statut hitantanana ny fokotany ho tazomina ve le fokotany sa tsy ho tazomina, raha ho tazomina izy dia ahoana no firafitra sy ny rehetrarehetra. Mandra-pahatonga an'izay zany dia ho tendrena vonjomaika aloha ny lehiben'ny fokotany Hatreto, miankina amin'ny hafanganam-pandehan'ny fakan-kevitra sy ny fahavitan'ny fikaonan-doham-pirenena ny famahana ireo olana mila vahana maika eto amin'ny firenena na eo amin'ny fitantanana eny anivon'ny vondrom-bahoaka paritra na eo amin'ny fanapariaham-pahefana. Dia izay ihany koa no entsika misendry vetivety ao anaty dokam-barotra fohy mbola maro ny fanadihadiana sy vaovao misongadina hoentina aminao rehefa avy eo. Santionan'izay ny lahara-pahamehana ny PDS ny commune ny Antananarivo renivohitra izay nandray ny fitantanana ny tanàna tamin'ny fomba ofisialy androany. Io ihany koa ny fanarenana ny Toamasina amin'izao fotoana izao taorian'ny fandalovany Rivodoza Gezany. Ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao no anarantsika ny antsiprian'izay. Aza misaraka amin'ny any. Itanao pivatra rehetrarehetra meilleure qualité mitondra vitamine C. Jumina ny goût tegna naturel tsy pirate fa tegna réel. Parfait orange, fraise et coco sy parfait maro isan-karazany. Jumina avy agny Europe an'le tegna top. Jumina mety aminà.
salama tompoko tonga soe tamin'ny Pegasus e zahay a dia mamokatra kodoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy fonina azy safidianana tsy tiany bibikely io a tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao coussin ao ana-kanape mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapis masolotsi amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana naizanaiza mahatapy soka mora diovona sady tsy matahotra rano nefa malefaka Pegasus koa dia mbola manana kanape sady fandrina ary isolant thermique ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka dia tonga varaliana fa misy revo izay tiany Pousse teo amin'izay le kife arahanao ireo bonus data amin'ny netweek sy netmont mahazo bonus cadeau hatramin'ny 10% be zao isaky mividy netweek na mampa amin'ny vola ianao tolotra manomboka amin'ny 3 ariary kifeo bebe kokoa surf tsindrio ny dièse 322 dièse na ny dire en super app ya c'est moi anohizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalambavao amin'ity ala ity fandaminana an-tsena sy ny fandrofana fako no atao lahara-pamena ho ny PDS vaovao eto Antananarivo renivohitra tsekena ihany koa ny fanararaotana ny fahafahana maneho hevitra ka mahatonga ny sasany mihevitra ho tsy voafeny lalàna raha ny zavamisy ankehitriny andao rahantsika ny antsiprian'izay ny fandaminana ny tsena ny fandraofana fako ary ny fanamboarana sy fandaminana ny fampiasana ny lalana no laharam-pamena ho ny PDS vaovao hitantana ny Antananarivo renivohitra feno herisora rahalambomanana ny fandaminana tsy midika jadona ka mila apetraka ny paikady ho tanàna modely Antananarivo raha ny nambarany etsaka ireo lalana feno lavadavaka mbola maro ny toerana misy fako mbola ny fanadiovana aloha izay fandaminana ny lalan'izay no hoentintsika ho alamina farak'izay azo atao voalohany indrindra aza mieritreritra nareo na tsisy conseiller municipal dia ny lalàna foana no ataontsika balizy amin'ny asa rehetra eto anivon'ny lapan'ny tanàna eto amin'ny commune urbaine Antananarivo tsy mora ny zavatra misy eto Antananarivo ka iaraha izay no anararotako hitomana atsika miray monina eto amin'ity tanàna Antananarivo ity ty tanàna Antananarivo ity dia tsy ho an'ny eto Antananarivo irery ihany fa ho amin'ny malagasy iray manontolo naizanaiza misy azy ka aokontsika re tompoko mba ataontsika an'izay hoe tanàna mendrika mateo ty mateonina sy mba modely zany renivohitra Madagasikara zany ny fandaminana tsy midika akory fa jadona izay ary tsika tsy ho ametraka an'izay hoe jadona izay fa mifampiresaka mitady vahaolana iarahana misy lalàna mifeny fahalalahana maneho hevitra sy ny fanaovana fihetsiketsehana ka tokony ho hajaina izany ho hiatrany ny PDS tsy efa hitanareo malalaka ve faneho-kevitra eto amin'ny tanàna zao fa aoka kositsika na dia malalaka raha faneho-kevitra mba ataontsika mpanajany ihany fa kosa zahako manokana dia tsy ekeko ny fifanompana naizanaiza na izy na izy na hoe zavatra tsy marina ho foronina ahoana hoana ny akentsika an'izany zavatra zany izay ilay miteraka ny tsy ny fiarahamonina amin'irindra satria misy ireo mieritreritra ny tenany fa tsy voafehan'ny lalàna pejy vaovao no misokatra ho an'ny commune Antananarivo renivohitra manomboka anio hoy kosa ny ben'ny tanàna lefitra raha Johnson Zaratina finaritra nandritra ny fandraisam-pitenenany azo lazaina fa miala am-pialamiana an-tsainao miala tsy misy raorao ary tsy misy fisalasalana ho izy ka nararisoa ireo mpitantana vaovao ny tanàna Antananarivo iandray fanapahan-kevitra hitondra vokatsoa ho an'ny mponina andrasana araka izany izay fandaminana ankapobeny ho entin'ny PDS eto amin'ny renivohitra Madagasikara
mila fanarinana aingana ny tanàna na Antananarivo fa tsy latsa danja amin'izay ihany koa ny any Toamasina amin'izao fotoana izao. Lara-pamenina amin'ny fanarinana ny Toamasina ny fanamboarandreo tranom-panjakana, famerenana ny herinaratra amin'ny fiahinana sosialy sy ny toe-karena ho ny mpandrindra ny unité de coordination pour la reconstruction any Toamasina amin'izao fotoana izao. Amin'ny fanindran-dalana amin'izay ny fametrahana ny mangarahara amin'ny fitantanan'ireo fanampiana rehetra voaray. Jentsora Soary Malala no tatitra ny Antsipriana. Iray volana izay no nananganana ny unité de coordination pour la reconstruction andrindra ny fitantanana ara-bola sy asa fanarenana ny Toamasina miara-miasa amin'ny BNGRC. Araka ny tatitra nomeny mpandrindra nasionaly ny unité de coordination pour la reconstruction mizara sokajy fito ny asa fanarenana ataon'ny fitondram-panjakana. Mahery ny 50% ny tany fampisitrahana herinaratra ho an'ny vahoaka ny Toamasina amin'izao fotoana. 50% ny tany fanarenana ny fampianarana an-tsekoly ho an'ny Toamasina voalohany. Raha toka avana amin'ny 50% ho an'ny Toamasina faharoa. Miaraka amin'ny fanomezana fitaovana hampandehanana ny fampianarana amin'ny sekolim-panjakana. Mitony asa fanarenana ka lara-pahamiana ny fanarenana ny tranom-panjakana mandidina ny 70% ka ny volana tolotry ny Masovo sy Nono anamboarana izany. Anamboarana ny birao sy trano fonena ny mpitandro filaminana ny vola 50 tapitrisa vao natolotra vao aingana teo maso ny filoham-panjakana ka 13 andro ny faharetany asa. Mbola andrasana ivoaka ihany koa ny vola 20 miliara ariary izay natokana ho an'ny sehatra lehibe toy ny fahasalamana, ny fanabeazana ary ny fitantanan-draram-panjakana araka ny tatitra hatrany. Mangataka ny faharetan'ny mponina izay fantatra fa tsy mora zany zavatra zany fa efa teny mizotra manao izay azo natao ny Tsiramasina ny prestataire amerenana amin'ny tokony ho izy, amerenana amin'ny laoniny ny resaka famerenana jiro eto amin'ny tanànany Tamatavy sy ny manodidina izany. Momba ny assainissement urbain na ny fandrohana ny fako. Fantatsika tsara fa tany amin'ny 260 000 mètres cubes ny fako avy amin'ny cyclone hatretotsika dia any amin'ny 96 000 mètres cubes any no voangotra. Ny momba ny secteur privé. Io dia efa misy ny fifanarahana, efa miroso zany izy fa nampanantena. Atao hoe misy accord de principe avy amin'ny Banque mondiale an'ireo secteur privé ireo. Tsy mbola tafary ny Toamasina, roa volana sy tapany aty aoriana ny rivodoza Gezany. Eo anatrehan'izay, takina ny mangarahara amin'ireo fanampiana maro no mena ho an'ny Toamasina na avy eto an-toerana izany na ireo natolotra ireo mpiara-miasa sy mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara. Mila fainganina ihany koa ny asa fanarenana ara-toe-karena sy ara-tsosialy any an-toerana ahafahan'ny mponina miverina amin'ny laoniny ny asa fiariana andavanandro. Fotoana izao tena tokony mila ametrahana drafitra mazava ho an'ny fanarenana ny tanàna, tsy vitan'ny manarina fotsiny fa amin'ny drafitra fanarenana ho fanatsarana ny tanàna. Mikasika ny ekônomia Tamatavy zany sady ville portuaire nefa azo avadika ville industrielle ary vitan'ny Toamasina zany azo atao amin'ny tanàn'ny Toamasina zany hitantsika efa misy industrie maro ary mbola afaka atosika sy mbola afaka ampitomboiny zany. Avy ny loi de violence rectificative dia ny filoha moa zany efa nyteny teo hoe ampitomboina 420 isanjato any makany amin'ny collectivité dia inona efa azo tanterahana ao anatin'ny loi de finance rectificative eny fa na dia ny ampahany azy. Dia mila manao ezaka zany amin'ny fanatsarana an'ilay tanàna na ny fahadiovana ny fandriam-pahalemana. Mila ampiana zany ny tanàna ny Toamasina amin'ny ankapobeny amin'ireo alafin'ireo. Tsy aivina, mitentina 12 miliara ariary ny vola nozaraina tamin'ireo mponina voakasika tamin'ny alalan'ny fandefasana vola tamin'ny mobile money. Toy ihany koa ny fiarovana ara-tsosialy ho an'ireo olona marefo na manana fahasimbanana iarahana amin'ny mpiara-miombonantoka. Misy ny ezaka anay zany miadam-pandeha hoy ny fanohan-kevitra ireo mponina sy mpandraraha any Toamasina. Takian'izy ireo ny anaovana ho lara-pahamiana ambony rehetra ny famerenana ny herinaratra amin'ny laoniny ahafahan'ireo orinasa mihodina. Avy any Toamasina dia hiazo any Toliara vetivetsika fa lafimba vao hafa. Tonga nanolotra fitaovam-pitsaboana ilaina amin'ny fikarakarana ny vehivavy tera-baosy ny zaza voateraka atao amin'ny CSB2 mitsinjo distrika ny Toliara faharoa ny solitena ny gouvernemanta amerikanina. Hetsika izay tafiditra ao anatin'ny fiara-miasa ny fanjakana malagasy sy ny gouvernemanta amerikanina Bono Melize Kolo Toliara.
Fitaovana isan-karazany ho an'ny mpanentana ara-pahasalamana, fitaovam-piasana ho an'ny tompo-pahasalamana ary fitaovana fandrefesana ny taham-pahaverezan-dra ho an'ny vehivavy eo am-piterahana no natolotry ny governemanta Amerikanina tamin'ny alalan'ny solontenany eto Madagasikara. Ireo tompo-pahasalamana ao anatin'ny faritra fito ya Santetikasa MCJL no isitraka ity fanohanana ity. Tanjon'izao fiaraha-miasa amin'ny fanjakana malagasy izao ny fanamafisana ny rafi-pahasalamana mba ahaleo tena sy anakaiky vahoaka. Vao tsy ela kory izay dia nanao sony fifanaraha-piara-miasa ara-pahasalamana ny gouvernemanta amerikanina sy ny fanjakana malagasy. Ao anatin'izay ny fanatsarana ny fahasalaman'ny rentsy ny zaza, ny ady amin'ny tazomoka, ny ady amin'ireo arety mifindra, ny fanatsarana ny laboratoara eto Madagasikara. Androany izay dia nitsidika CSB teto Toliara faharoa CSB mitsinjo ary mijery manokana ny fanatsarana ny fiara-miasa eo amin'ny gouvernemanta amerikana sy malagasy amin'ny alalan'ny fikarakarana ny fahasalaman'ny rentsy ny zaza. Araka ny fanazavana, aingavao sy fanohanana lehibe ho an'ireo tompo-pahasalamana ary ho an'ireo mpanentana ara-pahasalamana ny fahatongavany reto fitaovam-pitsaboana ireto izay hanabetsaka amin'ny fanatsarana ny tolotra ara-pahasalamana iny ifotony. Miady moa zany amin'izao fotoan'izao mba hoe hiena ny tapafatesan'ny geny eo am-piterahana dia anisan'ny manampy anay zany misy fitaovana mozaraina teo manampy anay izy io zany mba ahafahana mandray ny mesure malaky ny prise en charge amin'ny vehivavy izay efa miteraka ka raha ohatra ka sendra manao hémorragie postpartum izy dia ahafahanay tonga dia mandray mesure ilay fitaovana izay nomena anay teo ireny. Ohatr'izay moa ny outil de gestion sy fitaovana izay nomena ny mpanentana ara-pahasalamana ireny dia anisan'ny ampiasaina ihany koa ireny ahafahana mifandray sy mifampiantso manakaiky kokoa ny mpanentana. Manoloana ireo fanampy ara-pahasalamana mbola sedraim-ponina indrindra eo amin'ny fikarakarana ny reny sy ny zaza vao teraka dia manome fanantenana vaovao izao fanohanana avy amin'ny governemanta Amerikanina ao anatin'ny tetikasa MCJL izao. Iverina vetivety any Toamasina sika fa lafo mba vao afo. Manome tolotra miavaka ny restaurant O2 Oxygène sy ny l'Oriental 501 au Toamasina ho an'ny mpanjifa rehetra ankehitriny fisokafana voalohany manandanja tao aorian'ny fandalovany rivodoza Gezany tany an-toerany tia fisokafana ankehitriny ity. Ahitana toeram-pialatsasatra sy toeram-pisakafoana miisa 3 ahafahan'ny mpanjifa misafidy ary afaka mandray olona mahery ny 200 ny toerana andao rahantsika ny antsiprian'izay. Tolotra telo samihafa toy ny sakafo tantsinanana, sakafo européenne sy ny sisa no atolotry ny O2 Oxygène sy ny l'Oriental 501 ao Toamasina amin'izao fisokafana voalohany taorian'ny fandalovany rivodoza Gezany izao. Toeram-pandraisam-bahiny miavaka sy tsara ialana voly, ahitana animation DJ, mpanakanto sy mpandihy ny ao amin'ny O2 Oxygène sy ny l'Oriental eny amin'ny Gare des Mongiers ampitany Hilamairy Toamasina. Misokatra amin'ny fotoana rehetra ary afaka mandray mpanjifa mahery ny 200 ny O2 Oxygène sy l'Oriental eto Toamasina. Concernant nos établissements, en fait, on a ici 3 différents établissements qui offrent 3 différents services. On a le Oxygène Lounge, c'est un lounge. On offre une cuisine européenne plutôt grillade et tapas. Restaurant l'Oriental qui est une cuisine méditerranéenne libanaise. Et bientôt, il y a la boîte de nuit Ozone qui va revenir. On ne va pas prendre beaucoup de temps, les travaux sont en cours aussi jour et nuit. Ce qui nous diversifie d'autres établissements que nous sommes ouverts 7 sur 7, du matin jusqu'au soir non-stop, à n'importe quel moment les clientèles peut venir manger chez nous. On a chaque week-end des programmes, on a DJ, on a des groupes de danse, on a des chanteurs. Donc ici chez nous, vous pouvez venir manger, danser entre familles, entre collègues, faire des réunions, faire des workshops. Nous sommes tous prêts à vous donner un service qui sort de l'ordinaire, ainsi que nous sommes bien équipés pour toutes les sociétés qui vont venir faire même des workshops, des réunions. Ici, on a des salles privées. Donc on est là et on souhaiterait vraiment être à la hauteur de nos clients et on donne à Tamata ce qu'ils méritent exactement. On peut accueillir plus de 200 personnes en même temps. Aussi, on a un grand espace où on peut mettre vraiment un grand chapiteau bien fait, bien préparé avec un bon standard.
et on peut accueillir plus de 500 personnes en cas où il y a des grands mariages ou de grands festivals. Mahafinaritra ny toerana, ny fandraisana mahafapo hoy ireo nanatrika ny fisokafana ny eau de oxygène sy ny l'oriental 501 Tamatave. Tonga eto zahay voasa manokana tamin'ny fisokafana dia zay aloha mahita hoe tena gaga mihitsy zay mahita an'le ambiance sy le fandraisan'ny ekipan'zareo fa tena nafinaritra be mihitsy tena nafinaritra be ary tena afapo zay. Félicité an'zareo am'le réouverture zao dia ny ambiance aloha mahafinaritra tena mendrika an'le hoe premium an'zareo am'le catégorie-na CHR moa ao aminay dia manarak'izay moa ny fandraisan'zareo tena tsara dia tsara ny fandraisana dia mankasitraka an'zareo ary félicité indray mandeha amin'zareo am'le réouverture dia manasa antsika rehetrarehetra mba ho tonga fa efa misokatra zareo amin'izao. Isaky ny farany herinandro misy ny hetsika miaraka amin'ireo DJ sy mpihira malaza. Ankoatr'ireo efa andalana ihany koa ny fanamboarana ny lozone na boîte de nuit ampiakatra ny ambiance ao toerana hoy ny tompona andraikitra. Fanolanian'ireo solombavambahoaka nasipanitsiana teny amin'ny lapany Tsimbazazandroany ny volavolan-dalàna momba ny fisoratananarana biometrika na ny enrôlement biometrika. Ity volavolan-dalàna ity izay mikendry ireo olo-pirenena feno 20 taona no mihoatra. Tojondrina Tahiry. Nolaniany ny solombavambahoaka nasipanitsina nandritra ny fivorimby azony be sy ny maro atrehana ny volavolan-dalàna larana fatsipika aotra 13 bara 5 sy 4 tamin'ny 9 desambra 5 sy 4 momba ny fandraisana antsoratra manokana ny fahaterana ao anatin'ny hetsika fandraiketana biometrika FAOB na ny enrôlement biometrika izay tanterana amin'izao fotoana izao. Ilaina ny fananana famantarana manokana identité légale ho an'ny olo-pirenena tsiraray. Zofototra voarakitra ao anatin'ny lalam-panorenana izany hoy ireo solombavambahoaka ary mifanaraka amin'ny tanjona ho an'ny fampandrosoana maharitra. Maro ireo malagasy no tsy manana kopia nahaterana ka tsy afaka misitraka zofototra toy ny fahazonana karapanondro na ny fidirana amin'ny raharaham-panjakana. Ho famana izany olana izany no antony nanaovana ny tetikasa fandraiketana biometrika FAOB izay ampifandraisana amin'ity volavolan-dalàna vaovao ity. Ity volavolan-dalàna ity izay mikendry ireo olo-pirenena feno 20 taona ary tsy misy fiam-potoana fa mandra-pahavitany tetikasa. Atambatra ireo ezaka amin'ny fisoratana anarana biometrika FAOB sy ny fametrahana rafitra manokana ho fampanaran-dalàna ireo fahatanterana tsy mbola voarakitra ara-potoana ary afahana manome kopia nahaterana manan-kery ara-dalàna. Ho fiarovana amin'ny mety ho fisin'ny hosoka misy ny fiapetra noraisina toy ny fampidirana ny andraikitry ny sefokotany amin'ny fanamarinana ny antota taratasy, ny fitondrana vavolombelona ary ny fametrahana sazy enjana ho an'ireo manao fanambarana diso. No amafisina ihany koa ny fanatsarana ny rafitra nomerika isoroana ny anarana miverimberina ary ny fanofanana ireo mpiasa eny fotony tsy midika ho fanomezana zo-pirenena avy hatrany ny fisoratana anarana fa mijanona ho dingana fanamafisina ny maizy azy ara-dalàna ihany koa raha ny fanamariana. Ireo vaovao nisongadina atao amin'ny page Facebook ny vaovao Kolo TV tamin'ity androany indray no indry zaraina aminao vetivety. Tratrany lozam-pifamoivoizana teny akaiky ny farmasia Gracia Anosy Masina Itos Yvon Ambiny Tsoarvelo Al. Tsy tanany ihany ity farany taoriny izay loza nahazo azy izay. Vokatra ny ratitra nahazo azy raha ny fampitambo avao. Marihina fa mpilalao tenisy ambony latabatra ny tenany ary mpankafy ny koderan-droa ihany koa. Omby ny roka asitra teo amin'ny sisinisy ranam-piaramanidina no nisy naka ny nofonkena teo amin'ny feny sy teo amin'ny takibany. Tao mananaravaratra izy ity. Tsy fantatra moa na ireo tsy ampitsaky hirevena no nanimba an'ity biby fiompy tsy manantsiny ity na ankasiparana fotsiny tsotra izao. Lehilahy miisa roa no tavela tany ambony ranomasina nandritra ny 3 andro tany amin'ny 570 kilometatra miala ny Nosy-be rehefa vaky ny lakana nentin'izy ireo. Raha ny loharanom-baovao, sambo kely senira nandalo no nahatsikaritra sy nanavotra azy roa lahy ireo izay mbola velonaina so mantsara. Natomboky ny fahefana nasionaly misahana ny fepetra fanotsiana arabarotra na ny ANMCC tamin'ny 15 aprily 2024 ny fanadahadinina momba ny fiarovana na ny sauvegarde sy ny fanararaotam-bidy ho an'ireo entana avy any ivelany. Fanapahan-kevitra noraisina noho ny fiakaran'ny fanafarana hita nandritra ny 5 taona farany. Ny antefany fanadahadinina momba ny fiarovana ireo ranomboankazo
sy nectare tsy fermenté, ny fitaovana andatabatra sy andakozia ary ao an-tokantrano dia ny fitaovana famonosana vita amin'ny plastika. Ny vokatra plastika izay fantatra fa nahatratra hatramin'ny 420 isan-jato ny anjara-tsenany ho an'ny taona 2020, mitovy amin'izay fironana ho an'ny zava-pisotro. Vokany, ny enan'ny famokarana malemy ny orinasa eto an-toerana izay mahatonga ny fahasairanana eo amin'ny sehatra ny famokarana nasionaly. Itsankilany, tsenany margarine indrindra ireo vokatra avy any Afrika Atsimo, Indonésia, Malaisie, Tunisie ary Turquie no nokendrena tamin'ny fanadahadiana momba ny fanararaotam-bidy. Fantatra fa 710 ariary eo no amarotana ny margarine 720 gram, vidiny ambany lavitra noho ny sarany famokarana eto an-toerana. Araka ny fitsipiky ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny varotra na ny OMC, dia ny fanafarana entana amin'ny vidiny ambany noho ny sarany ara-dalàna izay mety anakorontana ny fifaninanana. Ity fanadahadiana ity raha ny fanazavana ahafahany any MCC mandinika akaiky ny fitarenana avy amin'ny sehatra famokarana nasionaly. Tanjon'izy ireo arak'izany ny anitsy, ny tsy fifandanjan-tsena, fanorenana, ny fanavaozana ary fanomezana sehatra ho an'ireo mpamokatra eto an-toerana. Eo ihany koa ny famporosihana amin'ny fampiasam-bola industrial, anatin'ny fanajana, ny fifanarahana iraisam-pirenena ananan'i Madagasikara. Dia izay ihany koa no entina manakatondray ny fiarahantsika amin'ity ality ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafa ho amin'ny raha-mpitsondray ary tombo kilasy tombo vaveloma toboka. Mety amina nanolotra ho anao teo ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy, tena mateza, voanja fiafy. Vous a présenté ny vaovao avec Cassis. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.